Aleluia. Ny fifaliana lehibe indray raha lasa ny vamalala no hiarana amintsika amin'izao fotoana anio izao a. Dia faly indray ny tenako mahita anareo eto amin'ity androany ity a. Dia mahita ny anaranareo a misoratra eto a miaraka aminay a ao anatin'izao fotoana iarahantsika eto dia fiarahantsika ato anatin'izao fandarana. Vavaka embenina izay rahanao amin'ny fandarana ramoka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media ampika manao tanty vavaka fiambenana, indrindra ny groupe izay maharesy izay mahafinaritra be a, miara mifanohana aminay mivady a amin'izao fandarana izao. Dia tahiany Jesosy ary a isika tsirairay avy. Ohatra misy tsy hitako kely teo a, tsy haiko izay niditra voalohany teto androany na anabavy Erika Araky na anabavy Rodinina fa samy miara-baiko nareo amin'ny rahavavy a. Tahiany Jesosy a, Lala Selina, Iadra Sikapatitsia, Maeva, Naira, Aimé, Marijo, Roly, Angela, Andonirina, Yama, Olga, sady misy Ranoroso, misy Raja Mandimby, Tojo Mikael, Saondra Razala, Antonirina, Love Litina, Jonathan, Jaotina, Zina Teodad, Mona Kotsmanina, ary Thierry Albenja sy izay rehetra efa mety tao ambony tao fa mety tsy hitako a. Dia isaorana an'Andriamanitra ny fahitana anareo eto indray a. Dia maharetatra amin'ny farany miarakantsika amin'ny adiny iray sasany eo a. Dia matoka fa ifampirehetra indray tsika androany. Ery a entsika mandeha matory a, ampatory tsara antsika tenan'Andriamanitra. Ery ahafahanareo koa miatrika ny tontolo andro raha mbola hiatrika ny tontolo andro taka ny any Chine tsika vao hifory zareo zao a. Raha ny any États-Unis a mbola après midi zao ny eny a. Ho antsika kosa aty Europa sy any Madagasikara dia faly le fandeha atosika aoriana ty fandarantika dia samy hita iny tompo daholo a. Faly izay nahitanareo ary tanan'Andriamanitra ny kasika antsika rehetrarehetra. Matoka fa tsy alamaina eto ianao androany ary ny fotoana laninao eto a tsy verimaina fa tena ahitanao tombotsoa, ahitanao herin'Andriamanitra ny zao fotoana zao. Ka dia samy hita in'Andriamanitra ary tsika tsirairay avy. Mialohan'ny zavatra aloha dia andaontsika aloha hivavakantsika ho an'ny fandarana. Ka andao ampandrotsika ny vavintsika Rodina Koety a. Izy a nivavaka ho an'izao fandarantsika izao. Ka dia andao ry ampandrotsika izy a. Anao ny fitenenana teny tompo a anabavy Rodina. Apitsika ary anabavy Rodina amin'izao fotoana izao izy a nivavaka ho an'ny fanombohany. Teny tompo anabavy Rodina. Tahiany tompo daholo antsika rehetra dia mbola hiara hivavaka antsika hanomboka izao fotoana izao. Jesosy malao mbola falinsaranao zahay satria mbola nitantaninasy narovanao zahay nandritra ny tontolo andro ka tratra izao alina izao. Misaotra anao tompo amin'ny fitahiana rehetra izay nataonao taminay amin'ny asa rehetra izay nataonay Jesosy io. Misaotra anao amin'ny famindram-po izay nasehina taminay Jesosy ka mbola velonay amin'izao. Izany tompo dia fisaorana zany atolotra ho an'Andriamanitra. Rehetrarehetriny tompo ndety zahay dia miotra ny tenanay nandritra izany tontolo andro izany Jesosy malao. Mety misy zavatra izay tsy aka ny sitraponay izay nataonay amin'izao Jesosy malao. Dia ifonay izany tompo avelany koa mamindrafo aminay tsirairay avy reto ianao. Ary amin'izao Jesosy io hanomboka izao hanao izao fotoana izao zahay izay hitoriany teninao Andriamanitra dia mangataka amina Jesosy io ary tsahety ny fanana masina aminay tsirairay avy reto Jesosy malalao. Jesosy io ary raha misy tsy andeha hiaino izao hafatra eto androany Jesosy malalao dia afaingan'ny diany amin'izao fotoana izao mba ho tafiatrika izao fotoana izao Jesosy malalao. Ary reto mpanomponay reto Andriamanitra izay hitory zanatra mangataka amina tompo ary amin'ny fanana masina mba hahafahany hanatanteraka izany toroteny izany. Tendreny ny lelany tompo hamparitany masina ary ana Jesosy izay teny izay enti tsy hisy velona terere azy ary mpanomponay izay hamelabelatra izany toeny izany Jesosy dia mangataka fanana masina mba hanatanteraka izany koa Jesosy malalao. Ary hifandimbeto koa Jesosy hivavaka ho an'ny firenena izay lohany eo aminaty koa izany Jesosy malalao. Ary ny fonay tsirairay avy reto izay hiaino izany teny izany Jesosy malalao. Aoka ianao tompo hitoetra ao am-ponay tsirairay avy
aza vela ho isy hanabataba mba tsy efahagna hiaino zany teny zany. Jesosy malala ô, aoka Jesosy ô ny ranonao handrakitra izao fitaovagna zay hentigny eto Andriamanitra hanatanterahagna izao fotoana zao. Dia apetraka eo am-pelatanana ny connexion rehetra tompo ô, mba handeha tsara ho tanteraka solavrary izao fotoana zao. Andriamanitra hahazy hery sy tanjaka zahay rehefa voaka avy. Zany Jesosy malala ô, vavaka apetraka eo am-pelatananao. Kara Jesosy ô, halleluia, amen. Alleluia. Sotra betsaka ny babirodinitsika atao anatin'izay vavaka fanomboana izay dia manasanao ary mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andaontsika aloha ienohira anankiray dia ao anatin'ny tehirytytsika no iomana amin'ny baiboly mangalany koa maka ihany koa stylo mety note zavatra ianao eto dia ieno tenin'Andriamanitra zay hoe tenana vavintsika côtere avy eto Frantsa fantelo ngamba raha tsy dio zany fandroana izy no hitory-teny eto dia matoka fampahirantsika indray ny fiarahantsika aminazy androany. Andao aloha tsika ety am-panomboana, andaontsika tena naiko hoe Jesosy tena miteneny ianao fa zay vonin-keno anao misy olona eto mety efa natsoin'Andriamanitra tao amin'ny fotoana elaela, mety efa nisy fotoana natsoin'Andriamanitra anao tany amina zavatra hafa, amina toe-javatra hafa, mety tsy voandroany ianao vao nitory-teny. Dia matetika tokoa ohatr' izany tsika misy fotoana tsika tsy haiko hoe impirina tsona vao tonga. Raha za zao dia imbe dia be tsona vao tonga rehefa nijoroko avolombelona taminao teto. Fa raha ianao mandalo eto androany dia mijanona kely aloha ianao. Sao dia mba eto nitondran'Andriamanitra anao amin'izao andro faraparan'izao dia ino fa mbola miantso Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaran'izao. Andeha ataontsika ity raha mahafinaritra be ity tany tompana Babilinda, Saida, Maman Baltina, Marie-Jo, Sina Théoda, izaho mbola tsy voalabako teo, Saondra Raza, Clara Julie, Sandola, Anitra Nirina, Eli Roblina, Mami, Itody, tsika rehetra zay mbola tsy voarabako tany ambony tany dia tahiny tompo ary tonga soeto isika tsirairay avy. Andao ary avy hatrany ienohiritsika dia ao aoriana tehirytytsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra meno finaritra ary. Alleluia. Ity antsonao fanifotaka ny fahotako italaonao mba ialako. Andaontsika rehetra iaray teny tompo ekeko sosizao androany. Halleluia. Andaontsika rehetra iaray teny fa tsy fantatra akory ange Jesosy. Saiko aloha ianao ray avy nafaranahy na mifiainako efa ovela. Tompo so ihany sy nafononao io sombo fahotana sy naveranao ihana anaky nisy salasala sotra Jesosy. Halleluia. Amen. Fonao lasaka andavaka kahitomany tiany Jesosy hitomany tony ianao fa ikeo fotsiny antony androany. Halleluia. Fara tsy no zay fitiavanao azay efa vera
ekeko sotiza ekeko sotiza. Halleloja. Tanaty fotoana maro na tsy alovan'olona anazy izy zany efa mitarika fotoana. Anisany izany dia tena nakasy any foko izy ianao tena nanindro nazana izy zany tao anatin'izany fotoana zany hoe tsy fantatro ange Jesosy zany fiainako tena efa very. Raha ianao no nandinika ny fiainako raha mandinika ny fiainako dia voanko mihitsy vady mieritreritra hoe za rehefa ny an-danitra any dia zao mba tena antsinitsika misy fotoana ela be mihitsy tsika no mipetraka fotsiny mba zao mifaniriko mba hiresaka amin'izay anjely mba mikarakara anay eo aho dia asiako averiny ny fiainako hoe tahaka ny ahoana moa zany fiainako raha tsy nandray an'i Jesosy taiza ho aiza ny fahampotehana ohatry ny ahoana ny mety ho fahampotehana ity fiainana ity. Fa raha tsy teo Jesosy ry havana efa veryntsika very. Teto an-tanyntsika dia efa tsisy niraisina aloha ny fiainantsika fa mbola very koa tsika mandrakizay. Zany mahatonga antsika hoe andaontsika anaiky ny antso. Raha misy miaino eto androany dia za dia teny aminao fa azo atao hoe mampitomany anao fotsiny miaino an'izany izy zany fa tena andao tena atolotsika an'i Jesosy mihitsy ny fiainantsika. Jesosy tsy mahafoy anao hitomany zany. Ianao mitomany tsy mampalahelo anazy ianao mitomany. Mahatonga an'i Jesosy mampalahelo anazy ianao mitomany satria izy io vahaolana. Dia raha izy fa io ranomasonao io ivadika ranomasom-pifaliana io. Ranomasona alahelo mahatonga aretim-po fa ny ranomaso rehefa ao Jesosy midera azy dia latsa-dranomaso iny ilay mivavaka. Iny tsy ilay makarary fo iny fa iny ilay tena mampatena tafiditra be. Za rehefa mivavaka ka tapany tomany iny ihany tena ataoko hoe tena tafiditra ary fotoam-bavaka tsy nilatsahan'ny ranomasoko zany raha za mivavaka izany dia hitako ohatry ny hoe tsy ampy anahy. Ranomaso efa ao amin'i Jesosy tsika mandrotsaka ranomaso tsy ranomaso ato intsony ireny. Dia mahery ianao samy hitahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra fa ilay azaranao an'izany izy zany tompo ekeko tsotro zao dia etsoy raha androany ianao tonga eto mety mbola tsy ao amin'i Jesosy ianao dia ekeo ny antsony. Rehefa ao moa anao dia averimberiny foana zany izy zany hoe ekeko foana Jesosy. Halleloja. Andao ary ny tenin'Andriamanitra tsika mpandrotsika ny vavintsika Cotere avy eto Frantsa izy mitondrantsika ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary anao ny fitenenana ranabavy. Voninahitra ho an'Andriamanitra ery ihany ary fiadanana amintsika tsiraray no mbola zahoako hanambara tenin'Andriamanitra eto amintsika. Dia hitantsika ao amin'ny Isaia faharoa dimampolo andiny faharoa mivaky ny anarana Jesosy. Ahintsahy ny vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana ary rehetra ry Jerosalema vahao ny fahatorana atindanao rizona zanakavavy babo. Soramandry eo amboniny ny hanafahana an'i Jerosalema amin'ny fahandevozina sy ny fatorana. Eto zany dia ny teny ny mpaminany Isaia ho an'i Jerosalema. Zao ndray dia ho an'i Jerosalema irery ihany zany ilay teny eto fa ho antsika izay tafavory eto koa. Satria azony antsika amin'izao fotoana izao zany tena efa voafatotra ny fanahy ny izao tontolo izao. Voafatotra ny fahotana. Maro isan-karazany ilay zavatra mamatotra antsika izay entiny fahavalontsika. Ka aoka rehetra ny sahateny hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny faharatsiana. Satria ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao tsy hahatondra antsika nikaiza, tsy hahatondra antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay fa hitondra antsika ny amin'ny helo. Ka samby aoka antsika rehetra zany samby hatsapa hoe ny fahotana dia tsy hahinavitra ary ny fahotana tsy mba afatsika zany hiala amin'izany fahotana zany raha tsy manana Jesosy Kristy. Raiso Jesosy Kristy ho mpanapaka ao am-pontsika. Satria ato amin'ny Isaia mivolagna fa ahintsaho ny vovoka. Fa atsika zany samby
hanintsina ilay vovoka fahotana zany. Ahintsina atika zany ilay vovoka fahotana zay niagnantsika hatr'izay. Hilifasantsika zay ilay fahotana, ariantsika any amin'ny poubelle zany. Ke tahaka ny hanitsanana zany ka Israely vovoka teo aminy no hanitsanantsika koa ilay vovoka fahotana zay mangetantsika hatr'izay. Ary vahao izy nifatorana amin'ny tendanao ry ziona zanakavavy Babo. Fatorana, voafatotra atsika, voafatotra eto amin'izao tontolo zao, satria efa voafatotra indrindra amin'ny arabola zay tena mamatotra atsika amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Tsy misy zavatra saintsaigna fa tsy hoe vola. Ary vola ihavako aby tena fototra ny ratsy. Oka zany atsika hanao vola ambany Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no hanapaka ao ampontsika fa tsy ny vola. Vahano famatorana. Satria atsika zao dia raha tsy mamahy famatorana amin'ny faratsiana indrindra amin'ny arabola io dia manababo atsika izy. Tena baboiny atsika. Indrindra koa fa misy zavatra kely atao. Manao programa asa. Hitanareo rehefa manana rivo atsika te hahazo 2 manana 2 atsika te hahazo 3. Igny zany natao hoe babo. Magnababo atsika zany ilay herin'ny vola zany. Ny vola herin'ny ratsy. Atsika zany samby oka tsapatena hitodika amin'ny Jesosy Kristy. Oka Jesosy Kristy no hanababo ny fontsika. Hanakany ao anatintsika. Fa tsy raisintsika ilay hoe fototry ratsy hanapaka ao anatintsika. Ahintsina atsika regny vovoka regny. Ezantsika ilifasantsika rehefa fahotana regny. Mba tsy hanaraka atsika, mba tsy hitoetra ao anatintsika. Ary mbola toizantsika mbola Isaia 52:11 manao hoe mialahy ianareo mivoaha aza mikasika zay malota, mivoaha avy eo any madiova ianareo zay mitoetra ny faniky Jehova. Atsika zay mila miezaka atsika miala ilay fahotana, magnary regny fahotana regny ezantsika, ahintsina atsika. Ary atsika zay miezaka zay tsy hikasiky ilay fahotana, tsy hikasiky ilay fahalotoana, satria atsika dia petrahana fanika Jehova atsika ao anatintsika zany Andriamanitra, ao anatintsika zany Jesosy Kristy, satria efa izy no mpanapaka, izy tompony teny, izy dia tompony hery rehetra. Efa natolotro ntsika azy ny fontsika sy fanatsika mba hitoerana zany, satria fa tena nianatsika reny fahotana reny, mba tena hiezaka zany atsika hiaina fahamasina tena, satria efa akaiky ny farany, efa fanambarana jiaby zao dia efa hitantsika, efa akaiky Jesosy Kristy. Ka nitakintsika amin'ny Jesosy zany mba hitoerany fifaliana ao anatintsika, mba hitoerany fahasambarana ao anatintsika zany. Zany dia mbola vakintsika ao amin'ny Romana 5:12-13. Romana 5:12. Romana 5:12 manao hoe ary Andriamanitra fanantenana hameno nareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Eto zany amentsika toerana zay ilay Andriamanitra hanapaka ao ampontsika. Satria raha Andriamanitra hanapaka ao ampontsika dia tena misy fanantenana zay atsika. Misy fanantenana zay mamena ao ampontsika. Misy zany fifaliana zay mamena ao ampontsika. Misy fiadanana manapaka ao ampontsika. Dia hiadintsika hanampiadanana, hanampahasambarana. Ary atsika zany koa rehefa afamanina reo fiadanana reo, miezaka atsika zany hampitozana ao anatintsika dia ny fanantenana dia ny fiainana mandrakizay
amtompontsika zany ny fananantsika Jesosy Kristy zay manapaka ao am-pontsika ary dia tena tazomintsika izy, tena ifikirantsika izy ary inona zany no mampitoetra zany tenin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ao am-pontsika dia amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ezaho zany le fanahy masina mba hanapaka ao am-pontsika. Ezaho zany ny fontsika sy ny fanahintsika, ny feo ny fieritreretantsika, sokafintsika mba hidira ny fanahy masina ary azy mampitoetra ny zavatra mampalahelo Jesosy Kristy ao am-pontsika. Esory ao am-pontsika ny folentika, fahalaingana, ny otropo oka dia samby atsapategna anesoreny ao am-pontsika. Raha ireny zany mitoetra ao anatintsika, tsy ho hisy zany zay fanahy masina hitoetra ao anatintsika. Ka eto antsika fanahome an Jesosy Kristy Andriamanitra zay hanapaka ao am-pontsika, hananantsika fanantenana ary izy dia hanome fifalianantsika, fiadanana, fahasambarana raha Jesosy Kristy no tompony tena ao anatin'ny fontsika zany. Oka Jesosy Kristy havako aby tompo sy mpamonjy fa itsika zao dia efa kaiky ny farany ho zateo mba samby hanina fanetrentena eo amin'ny fiainam-bavaka, samby hahafohy fotoana eo amin'ny fanorantena ary ny fifonana isanandro satria olombelona mitafy fo mandra mahatapa-tena antsika fa mila mifona isanandro na feo ny fieritreretantsika aza mety misy zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra mandalo amin'ny fisainantsika. Ezahantsika zany mifona eo anatrehan'i Jesosy Kristy mba hanadio antsika amin'ny alalan'ny rano. Raha tsy manam-pahasinina antsika dia tsy hita zany lalina ho any amin'ny fiainana mandrakizay satria mitaky eo amin'ny Jesosy Kristy isanandro mba hompiray ilova aminy. Ka eto havako aby dia samboka hanatona Jesosy Kristy tsika, hompiray fanantenana amin'ny Jesosy Kristy isika rehetra ary zay rehetra maheno zao teny zao dia katsaho ny fanjakan'Andriamanitra fa dia ho ela velona ianao ary hompandova zany lanitra zany. Zany teny zay mahentiko eto havako aby. Misaotra nareo, misaotra. Alleluia. Amen. Nanabavy Cotre izay torantsika ny tenan'Andriamanitra dia misaotra anao fa tena mahafinaritra sady mahavelom-bolo mihitsy ny raha fandroany androany ngamba ianao no mitory dia zay mahita hoe tena mety tsara, efa ao tsara. Ahoana fa ianareo tsy mba mampahiry anareo hoe zany tenan'Andriamanitra zany ary mitory vaovao mafaly, fa vao mafaly mihitsy zany toriteny zany vao mafaly mihitsy satria resaka fanafahantsika androany. Alleluia. Iresaka fanafahantsika androany somary tapatapaka fahinonareo anay sa mety tsara ihany. Resaka fanafahantsika androany ny Soamandry andray amaky an'io Isaia 2:10 manontolo. Alleluia. Le Salamo 2:10 manontolo no ovakiko ho velapilarintsika amin'ity androany ity satria io izy manontolo io tena mitory fanafahana be izy io. Ny Soamandry dia ny anafahana ny Jerosalema amin'ny fanandevozana sy ny fatorana. Fanandevozana sy ny fatorana. Zany hoe fangejana. Efa mieritreritra moa tsika fanandevozana dia ny andevo dia manana tompo. Isika zao manana tompo fa isika tsy andevon'Andriamanitra. Fa ny devoly dia manana andevo. Ny afantaranao hoe andevozina ianao dia misy zavatra efa tena tsy tianao atao tsony fa tsy mety raha tsy manao. Ohatra ino fa fankasigara daholo tsika ny sasany amintsika. Zaho zao fankasigara taloha haiko tsara mihitsy zany hoe tsy mora miteny olona anankiray zany hoe miala sigara, tsy mora. Fa rehefa mifoka sigara ianao matetika tamin'izaho mifoka sigara mialohan'ny tena nialako tanteraka dia misy fotoana miala, misy fotoana tsy mifoka herinandro, dia hitako mihitsy hoe misy fiovana ny vatako misy fiovana hatrany amin'ny poketrako misy fiovana hatrany amin'ny vavoniko any lasa mihery mihinan-kanina lasa fa herinandro ihany tapa-bolana ihany indray andro tena navita mihitsy hoe efa ray volana tsy mifoka fa miverina mifoka ary rehefa miverina avy eo mbola miverina mifoka lavitra noho ny taloha. Zany ny atao hoe andevo. Bebe zavatra manandevo antsika.
milohan'ny resantsika ny resaka Isaia 40 dia azaveko anao fa betibe zavatra manandevo ary zavatra rehefa mahatonga anao tsy afaka nanao ninina raha tsisy an'iny zavatra iny a de voafatotra iny zavatra iny zany ianao. Ohatra ny kafe zao a tsy fahotana ny misotro kafe fa raha ohatra indray ianao tsy mahavita ninina raha tsy misotro kafe de andevoziny kafe zany ianao. Ny mihinan-tsakay tsy olana, misy fotoana zao mba mihinan-tsakay de le sakay mba mahafinaritra le fofony a mba mihinana an'iny, misy sakafo mba tianao hohanina amin'ny sakay fa tsy hoe vao tsy misy sakay de tsy mahina-kanina. Zay zany ianao zao a andevon'ilay zavatra na voafatotr'ilay zavatra. Ary ny devoly rehefa miditra amin'ny fiainan'ny olona de tonga de mamatotra izy a de manandevo izy. Misy olona zao a efa tena hoe voafatotry ny fijangajangana de tsy mety mihitsy raha tsy mijangajanga, tsy milamina mihitsy raha tsy mijangajanga. Na manana vady tsara salamin'inona de fa ao le fa na fijangajangana mamatotra de mijangajanga. De misy olona raha mandinika anao, misy olona ohatran'izao koa, misy fanahy fahantrana, voafatotry ny fahantrana, andevo ny fahantrana de io olona io a na omenao ary misy fotoana ohatra hoe omenao ohatra hoe nahazo tamin'ny ohatra hoe inona re le loka le fatao ohatra hoe PMU, mahazo amin'ny PMU izy ohatra amina million be dia be fa fotoana fo ihany tsy hainy hatrany mitantana an'iny de miverina mahantra ihany, de miverina mahantra ihany de départ zéro foana de voafatotra. Misy olona zao a voafatotry ny ajejona, io zany hoe tsy misy zany, tena manandevo ny ajejona ary mamatotra ny ajejona, ny fanahin'ny fahajejona, fanahin'ny ajejona. De misy olona zao a na tsy hinanany sakafo aza fa lany ny ranomanitrany de aleony mividy ranomanitra, tsy vitany mihitsy tsy hanao an'iny. Tsy ratsy manao raha mazaka zao mba manana ranomanitra. Zao nisy nanome ranomanitra tamin'ny heritaona ohatr'izao, mbola ohatra mbola tsy nivaha akory ary izy zay. Nisy tsara tsy maninona manao ranomanitra fa raha hoe ohatr'izay de voafatotra ianao hoe tena tsy mahatoky tena mihitsy ianao, tena tsy mety mihitsy ianao raha tsy misy an'iny ny fiainanao de ohatr'izany. Androany zany tsika resaka fanafana, fanandevozana. Ny zanak'Israely a de andevo matetika de nandevoziny firenena hafa matetika. Ary rehefa ianao ny andevo a de manam-pahefana aminao ny tomponao de zay tiany atao a aminao. Anisan'ny fotoana nijalian'ny zanak'Israely indrindra tany amin'ny tany Egypta. Misy fotoana koa izy tany Babilôna, misy fotoana izy tany Babo matetika fa tany amin'ny tany Egypta ny tena ela. Ary tany amin'ny tany Egypta tena nahavita zavatra izy a noho ny fanandevozana, mba nahavita zavatra ihany noho ny fanandevozana, no terena. Ary tena tsaroany zanak'Israely zany hoe 500 taona tany amin'ny tany Egypta. Zao nefa ravana malala, Andriamanitra na de andevo aza ny zanak'Israely, na de voafatotra aza ny zanak'Israely, Andriamanitra natsiaro azy. Halleloja. Ary za koa androany teteny aminao fa misy olona ho tsarovan'Andriamanitra manokana eto androany. Misy olona eto tena mbola tsy afaka fa mila fahana. Misy olona eto tena voafatotra am'izao tsika miteny zao fa ho afahana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mbola be dia be ny andevo ny fahotana tonga eto androany fa ho afahana amin'ny tenin'Andriamanitra izy androany. Zao ny tenin'Andriamanitra andiny voalohany. Mifoaza tafio ny herinao ry ziona. Voalohany indrindra ny olona hovahana de tsy maintsy maninona? Tsy maintsy foazina. Rehefa tao amin'ny trano maizina ipe de teo anilany a akavitsy akavanany a mpiambina. De tsy navita ninina intsony Petera de natory izy. Fa nisy anjely tonga tamin'iny alina iny de niteny taminy mifoaza. De mbola natory ihany izy de nitoanany ny tehezany de nampitsangana. Halleloja. Ny olona mbola tsy mifotsy ho afaka. Ny olona tsy mbola mifotsy afaka hitafiry.
fa i Petera tamin'io alina io ravana de notafina nampisikina zany hoe tsy nisy hery mihitsy izy teo tsy nitafy hery mihitsy Petera teo tsy nisikina tenin'Andriamanitra tsy nisikina finoana intsony a i Petera tamin'io fotoana io ray malala alleloia de tamin'io fotoana io a mbola tsy ny mbola tsy mialatsiny kely a tsika rehetrarehetra alleloia alleloia tsy maintsy mifo aloha tsy possible ry havana ny olona ho afaka tsy ho andevo tsy possible ny olona ho afaka fatorana raha tsy mifo aloha tsy afaka atao zany manafaka ny fatoranao eo ampatoriana ianao raha mbola matory eto am'ty zao tontolo zao ity ianao de mbola tsy afaka ho afahana mbola tsy afaka ho avotana mbola tsy afaka ho amin'ny fanavozana fa tsy mbola ho afaka vahana ny fatorana fa ny ataonao voalohany aloha de ny mifo de miarina tsy possible mba délivrer ho ahako ohatra nefa ianao mbola matory fa ny taona voalohany aloha fo amin'ny torimasonao ianao mifo aza ary tafino fitafinao tsara tare ry Jerosalema ao tanàna masina fa tsy hiditra aminao tsony ny tsy voafora sy ny maloto inona moa zavatra tiana tenenina am'izany ny mpisorona rehefa hiditra ao amin'ny efitra masina indrindra anao ny asa fisoronana efa nitoriana tamintsika foana zany de manao akanjo anankiray atao hoe efoda masina io zany de ohatrandreny akanjotsika akanjonareo ohatra hoe pastera diakona le fotsifotsy be reny manana akanjo manokana nareo rehefa le hoe andehanao hitory-teny sy de misy fotoana ary violeny samboady misy fotoana menamena rehefa misy dikany daholo moa reny fa reny akanjo reny zany ohatr'reny mihitsy nataon'ny mpisorona taloha misy akanjo tena akanjo ano zany akanjo voatokana de iny akanjo iny akanjo masina iny de tsy manao an'indra tsy mpisorona ary tsy manao an'iny izy raha tsy rehefa hiditra ao amin'ny efitra masina indrindra iona amin'Andriamanitra de zao ny zavatra nitranga zao ny zavatra natao nampitafiana an'izy rehefa iona amin'Andriamanitra isika indrisy atao hoe indrisy aloha amin'ny voalohany tsy manana le foda tsony tsisy tsony aiza ary zao misy foda raha mba iona amin'Andriamanitra zasy ianao tsy misy tsony nefa tsy indrisy fa ny zao mantsy ny hevitry ny foda tam'zany rehefa ao amin'ny efitra masina indrindra de vo manao an'iny fotsiny le mpisorona de tsy niendriky le mpisorona ny hitan'Andriamanitra satria le mpisorona io olombelona foana io manana fahalemena foana io de tsy de misy fifandraisany amin'Andriamanitra foana tsika satria tsy ange mpanoty ary anatsika eo fa misy fahotana foana na de mpisorona azy zany manana ny fahalementsika isika fa Andriamanitra tsy zay nijereny rehefa miditra amin'ny efitra masina indrindra io mpisorona io fa le akanjo azonao to de le akanjo hitan'Andriamanitra vao manao le foda nisy fotoany Davida tsy mpisorona fa nanao akanjo ny mpisorona nanao le foda de nahitan'Andriamanitra zany hoe tsy le olona ny hitan'Andriamanitra fa lay inony lay akanjo ary eto ry havana malala de nasen'Andriamanitra ny fo ny olona de nasen'ny tafy an'le fitafiana tsara tare satria Andriamanitra te hijery te hibanjina n'iny fitafiana tsara tare eto de tenin'Andriamanitra io de le tenin'Andriamanitra tenin'ny fahamarinana isika zao tsy manana efoda tsony fa ny tsika efoda tsy hita maso de ny rahan'i Jesosy mifodatsika zany mahatonga atsika rehefa hivavaka ianao manomboka androany raha mbola tsy hainao ty rehefa hivavaka ianao de aza adinonao hoe hivavaka ianao de zao angatana voalohany
jesosy eo rakofy amy rahanao aho oka ny rahanao hoe foda masiny ho tafiko satria tsy hijery atsika andriamanitra ny antony hijeren'andriamanitra atsika tsy noho isika fa noho ny amy rahan'ilay zanaky lahy tokan'andriamanitra de mahita n'iny raha iny andriamanitra satria efa nasany raha ny akanjotsika tamy rahan' jesosy tsika de iny raha iny hitany de mitodika meno antsika andriamanitra zay ny hevitry ny foda fa tsy hiditra aminao tsony ny voafora sy ny maloto ny fiainantsika rehefa mbola anaty toromaso isika ny fiainantsika rehefa mbola anatin'ny fiainana maloto isika ry havana malala de azagagytsika raha ataony ratsy lala tsara ny fiainantsika idirana de ivoahana miditra de mivoaka de miditra de mivoaka za manontany tena zany tsika hoe misy olana ny eo tsy tonga ny eo ohatr' zao sy ny sisa ohatra potsanga amin'ny fiainantsika zany rehetrarehetra zany fa raha androany ianao manaiky ny fo de hitafy ny fitafiana tsara tare de ny rahan' jesosy teneko anao ahoana ny fitafianan rahan' jesosy zany ny fitafianan rahan' jesosy de tsotra manaiky ianao fa jesosy maty teo ambony azy fijany ary maty ho anao ny olona ray manaiky any rahan' jesosy ikorianao aminy de ny olona manaiky no sasana tamin'iny ny fahotany ary tsy manota itsony mandray an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany mitoetra ao anatiny jesosy manomboka eo ary hoy ny tena androany tsy fantatrareo fa fatepolin'andriamanitra ianareo ary fanan'andriamanitra mitoetra ao anatinareo ary ny ten'andriamanitra koa de manome atsika teny manao hoe aza manao zay mampalahelo ny fanasiny io ny olona ray teo afaka zany voalohany indrindra iolo io mifo de mitafy ny rahan' jesosy ny olona teo ianao zany tena za efa rakofana amy rahan' jesosy ny rahan' jesosy mandrakotra halleloia ny olona zay efa nanaiky azy manaiky ianao hoe maty jesosy ny olona vita batisa de miverina manota de takany manombo an' jesosy fanondroany eo ambony azy fijaliana anao zany rehefa hoe mitafy ny rahan' jesosy de efa mikorino anatinao efa nandray an' jesosy zay ny atao hoe mandray jesosy miainao anatinao jesosy halleloia ahitsany ny vovoka iala amy tenanao ka mitsangana tsika zany rehefa eo ampatorina eo de zao rakotry ny vovoka isika rakotry ny vovoka isika vovoka ianao ka ody vovoka ho ny ten'andriamanitra ny vovoka io rehefa mbola aranofo ny olona anankiray mbola tsy ara-pana de mbola vovoka satria nofotsika ihany nge le vovoka vovoka isika de ody vovoka de nofotsika nge mandeha fotsiny io fa vovoka io vovoka ny angany io ary vovoka no ifarany io aranofo ny teneniny eto ka zao ry havana malala ianao asina mitsangana io de ahitsanao avokoa ny aranofo rehetrarehetra ny aranofo ry havana de zay zavatra rehetra tia ny nofotsika ibaiko ny nofotsika nefa toeriny ara-panahintsika ry havana ny zavatra rehetra tsy sitrapon'andriamanitra de sitrapon'ny nofotsika ary zany mahatonga atsika asen'andriamanitra misaraka am'ty zao tontolo zao ty tia nofotsika ty tia an'izao tontolo zao nefa jesosy tsy tia an'izao tontolo zao aono le tenake tsy tia raha tia an'izao tontolo zao sy ny filany ny tiana tenenina fa jesosy mato an'izao tontolo zao ary te hamonjy an'izao tontolo zao fa izao tontolo zao ty sy ny filany zay tia ozy ny ten'andriamanitra aoka kala an'izao tontolo zao zay tia an'izao tontolo zao tsy tia halleloia mitsangana ianao avreo hitsana mila hitsana ny ara-nofotsika galatianina efesianina ny epistily manitsana ny vovoka ety amintsika ny fiafinafonina fijangajanganana ny fieremana ny fizahozahoana ny fandratatena ny fomaloto ny saina miolakolaka ny zavatra rehetrarehetra ny fiafinafonana sy ny sisa reny ahitsana ny olona ho afahana zany de olona manaiky hitsangana anao ny akory rehefa avy manany de manao mitsangana de manao ohatr' zao manitsana iny izy manitsana n'le vovoka ny anatiny iny mila mitsangana ianao ndao hitsana ny aranofo manekenao hoe io reharehanao io mila hitsana io na hitsany paoly ry havana rehefa nydiniany be de be isanjato teo amin'ny fiainan'ny paoly mbola aranofo daholo satria rehefa niverina avy tany amy tany efitry paoly tena tsy paoly talotsony ny hitany olona teo tena gaga ny olona hoe paoly ve io sa tsy paoly aike ny aranofo mibetsaka indrindra tamin'ny fiainan'ny paoly matoa ny ova tamy teraka mihitsy
ary ny olona ao am' jesosy ry havana malala de le olona tenen'ny olo reny hoe sao de tsy anao misy jambo anakiray tao am' baiboly ijambo io a jambo hatrany ankivondreniny fa rehefa nahiratra io ry havana malala sady izy nangataka fantsangana vana izy ry havana olom-baovao fa tsy tadidin'ny olona izy ianao ve ozy izy ny olona tsy izy ozy ny hafa izy ny tena za io ka za mihitsy io ny olona ray zany ry havana odiovina ho afahana de ny olona le tsy ho fantatry ny olo reny izy sao de mba tsy izy ary iny sao de mba olona mitovy azy ary iny na ny fiteninao ny ova ny fitafinao ny ova ny fisainanao ny ova ny fijerinao ny ova tsy ny manao le maso le ny masonao ohatry ny hafahafa iny ary ohatry ny lasa efa mba alleloia na ny fihinanao ny ova ny hira fenonao mandalo ny tomobilinao ohatra ndray en'ny olona hira hafa ny maheno fa rehefa nandray an' jesosy nao hafa halleloia ianao le ho teneny olona sao de tsy izy ary iny fa ianao hiteny za mihitsy ty halleloia tsy angany ianao ahitsany daholy fa tsy ho tadidin'ny olona ianao ary hoy ny tenin'andriamanitra rehefa avy nitsangana nanitsana vovoka nitsanganana teo avy eo am'izay mipetra ary jerosalema fa ao ny fatorana amin'ny tenanao ry zinao zanakavavy ny dikany hoe mipetra de anao taka ny Maria isika halleloia Maria ry havana tonga tao an-tranon'i Jesosy inona ny nataony Marta karakara sakafo sy ny sisa karakara namboatra juika namboatra mofo sy ny sisa atolotra ny Jesosy fa i Maria nan'inona mipetraka izy de eo izy nijery an' Jesosy teo anoloan'i Jesosy izy ary tsy Maria rery betsaka amin'ny fanampin'Andriamanitra tena satroka foana hijery ny fahatsaranao eto Andriamanitra halleloia faly mahita ny fahasoavanao eto faly mahita ny voninahitra mipetraka le mipetraka eo mipetra ary Jerosalema mipetraka am'izay manomboka mihaino halleloia mipetraka mihaino betsaka amitsika ny tsy mbola mety mipetraka fa ten'Andriamanitra mitenantsika hoe miatombena tsara ianareo miatombena tsara raha iandry an'Andriamanitra ianao iara-mandeha amin'Andriamanitra ianao miatombena tsara mipetraha am'izay ianao okizay ny fitsangatsangananao io okizay io azakazaka ataonao io andao ianao anaiky-petraka halleloia de ovana ny fatoranao halleloia betsaka ny zavatra maro zao ny lazain'i Jehova andininy fahatelo tsy vola tsy arena no nivarotana anareo ka de tsy vola tsy arena ihany koa no anafotana anareo zao ry havana malala reo zanak'Israely reo ny andevy de amidy i Josefa de namidy azahoana vola nivarotra andevo ary rehefa mahazo babo ny olona ny firenena anankiray de zay ilainy tazominy zay tsy ilainy amidiny de tomba mbarotra ao anazy nefa mahavariana fa ny zanak'Israely ravana de andevo matetika fa tsy nandraisan'Andriamanitra na ny ariary azy tsy namidin'Andriamanitra vola ireo fa natonga reo voavarotra tany nivarotra amin'ny tena ny tamin'ny fahotana indro ny eloka reo ny hevitra mampisaraka aminareo izy Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny fa fahafatesana ny tambony ota ary ny atao ambadiky ny fahababony ny zanak'Israely de fahotana foana fimonomononana fijangajangana fanompon'Andriamanitra hafa sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa vo miala amin'Andriamanitra de babo ka rehefa babo ry zareo niza zany ry havana nahazo teo nahazo babo tany zanak'Israely de nahazo tombony maimaimpona satria tsy namidin'Andriamanitra eo Josefa nge ravana mbola laza hony ralahany vola fa ny zanak'Israely nalefa lasa babo ka lasa andevo tsy nahazon'Andriamanitra mpitombom-barotra naray ary tsy namidin'Andriamanitra ireo fa izy no nivarotra ny tena tamin'ny fahotana fa zao ny zavatra mahafinaritra halleloia raha tsy vola ny nivarotan'Andriamanitra ny zanak'Israely na tonga azo babo de tsy vola ihany koa no anafahan'Andriamanitra azy io eto zany de tsy ara-baiboly ary tsy mety raha ohatra misy olona hoentina mbavaka ohatra ka ozy izy pastera hoe manaova aloha ianao fanatitra de ho ampianarina baiboly ianao de ho delivrena ianao de hoentina mbavaka ianao satria natonga ny olona io ohatry n'io tsy hoe namidy vola ka hovidiana vola ndray tsy vola ny anavotana anareo satria tsy vola ny nandehananareo natonga ny olona babo de ny fahotany halleloia zao nolazain'i Jehova tompo tany Egipta nidinan'ny oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany hany
raory azy tsy ahotsy ahoana nina tonga ny zanak'Israely a tonga tany Egypta tamin'ny voalohany tsy mbola nisy ny resaka hoe atao andevo nidina tany tamin'ny fifaliana ry havana nidina tany tamin'ny fifaliana halleloia nidina tany amin'ny Josefa ry Jakoba sy ny rahalahiny nidina tany tamin'ny fifaliana ninona hihinan-kanina ny nahatongavanao tamin'ny olana mahazo anao iova nahatonga anao voafatotra io avy-jangajangana sy io fahotana maro io tsy nanony eritreritry no voafatotra ohatrin'io ianao fa nidina ny hinana ny nandehananao tany ary ho ny ten'Andriamanitra hoe ny asirana napory azy tsy ahotsy ahoana tany a nanomboka nanadino an'Andriamanitra ny olona ray havana de zao anana ny devoly anjara fotsiny tsotro zao rehefa misaraka amin'Andriamanitra rehefa manadino an'Andriamanitra rehefa tsy miara mandeha amin'Andriamanitra voaventsika no nitoriny hoe tany nakavanany fahamarinako ny tantanako anao halleloia ny zanak'Andriamanitra iny fa miala amin'Andriamanitra fotsiny varindrina ianao le miteny ohatra misy olana tonga sao de varindrina ianao tsy tonga foana reny io fampitehana maro isan-karazany zavatra tsy mety lava tampoka hatramin'izay ianao ny lamina ohatra misy zavatra mitranga de zao tonga aloha de ny ara-panahinao jerena aingana mialohan'ny angatahanao vavaka aman'olona ny ara-panahinao aingana no jerena aingana de aingana fa mbola voavitra ao io fa amin'ny fotoananao miala amin'Andriamanitra fotsiny de tsy mila tolotra eo amin'ny devoly kory ianao fa ny devoly tonga de mandray an-tanana ho ny tena Andriamanitra ny vadia miara ankehitriny inona no ataoko eto Jehova fa nobaboana tsy ahotsy ahoana ny oloko rehefa miteny Jehova amin'ny hoe inona no ataoko eto de teteny Andriamanitra tsy mahajanona eto zany fa iainga ietsika halleloia ahoana no mipetraka eto nefa ny mibaboana tsy ahotsy ahoana ny oloko be de be ny olona misy oziny reny tsisy faotin'ireny olona reny misy olona zao eto a voaoziny zany olona zany mora fantatra ny fiainan'olona anankiray misy oziny mora fantatra kely fa mila miresaka aminay ianao a de ao anatin'ny dinidinika ny ahafantarana na ozina tany aloha tany navonany hoe misy olona zao eto ohatra hoe misy ohatr'izany matetika ohatra hoe tsy misy mahorina tokantrano mihitsiny a fianakaviana ray manontolo mitovy daholo mitovy ka daholo ny vehivavy rehetrarehetra ao amin'ny fianakaviany tsisy nanambady na nanambady de ny saram-panambadiana daholo na tena ohatr'izany izy miaraka amin'olona fa tsisy makavady ozina misy olona zao a maty tanora daholo izy menakavy ozina misy olona zao a tsisy mety tafavoaka amin'ny fiainana izy menakavy fa vao tonga ambombo kely de menjera misy olona miary zavatra fa mangidy eny foana ny fiainany misy olona misy an'io aretina io misy an'io daholo nareo menakavy hatrany amin'ny razambe de vao tonga fotsiny aretina de efa fantatra ao fa andeha iny olona iny oziny reny olona reny tsy fananindry nobaboana tsy ahotsy ahoana noho ny zavatra tany aloha tany nataon'ny razambe misy olona angeto zao tsy mahafantatra koe fa maninona ary mapetraka mihitsy nyfanontaniantsika matetika fa maninona any de ohatra zao ny fiainako ka mibaboana tsy ahotsy ahoana ianao tsy fotinao ary mampalahelo ianao fa nefa de zao ho ny tena Andriamanitra hoe mibaboana tsy ahotsy ahoana ny oloko ny mpanapaka azy de manakora ary mandrakariva de amaivony mandritry ny andro ny anarako reo zanak'Israely reo a de zao ny zanak'ireo tsy nahafantatra ninina ny tany aloha tany nanomboka nanadionan'Andriamanitra amin'ny taranak'ireo taty efa-jato taona efa génération firy moa zany ry havana fa zao ny zavatra nitranga reo tsy nahafantatra tsony taty nefa de efa zao fa maninona tsika ny teotrao betsaky nareo miteny betsaky nareo no mila miteny fa maninona ary any ohatr'izao fa maninona ary ny ohatr'izao maninona loatra re ny fiainantsika ny de ohatr'izao e de zao aza manontany tena baboana tsy ahotsy ahoana ianao ary ny mpanapaka anao de manakora de miteny aiza zay Andriamanitra reo mba hataranaka mpivavaka ihany ianao fa aiza ny fiainanao am'izao fotoana zao
de mehezan'ny olona zao ny taranaka pastera zao ny taranaka eneo zao averiko aminao foana any ambanivohatra anay ny dadabe anay tiana evanjelistra voalohany teo an-tanàna taorianany anglisy de ny dadabe anay ny evanjelistra teo amin'ny tanànanay voalohany fa nitondra inona teo amin'ny fiainanay zao zay ny dadabe anay ny evanjelista fa zay menakavy koa zay rehetra taty ariana ha voafatotry ny toka voafatotry ny zavatra maro ka zao ry havana malala ny oloko de alalany anarako ny ten'Andriamanitra ary am'zany de ho fantany fa zany miteny hoe intia zao ry havana malala mba ny fotoana lalanao an'i Jehovah Andriamanitra ary za mino fa androany zany za mino fa misy aminareo io zany abavy antrandrina misy zavatra teneniny ao za koa misaotra an'Andriamanitra tonga teto ianao satria nahaino an'izany ianao fa mety tsy nahaino an'izany ianao hatramin'izay ary ny fotoana hainonao an'izany ny fotoana nomboka nafahan'Andriamanitra anao tsy ianao rery misy olona ngeto tena voafatotry ny zavatra noho ny fanompo-tsampy tany aloha tany miezaka ianao za nge-mba mivavaka ihany ozy ianao ka ianao mivavaka fa ianao mbola voafatotra no baboana tsy ahoana ianao misy ozona azonao azontsika avy tany amin'ny razambe antsika tany aloha tany fa zao halleloja Andriamanitra nefa ry havana de zao anafaka ny olona rehetra zay mangeta eto izy androany Andriamanitra anafaka ny olona rehetra zay mangeta eto no baboana tsy ahoana ianao ka ny zanak'Israely no baboana tsy ahoana fa Andriamanitra niteny fa tsy afaka ijanona eto am'izao ny fahitan'Andriamanitra anao mangeta eto io atonga an'Andriamanitra hetsika halleloja atonga an'Andriamanitra hetsika amin'ny feo mahery ry havana malala hetsika eo seza fiandrianany Andriamanitra ho an'iza ho anao maherezy ianao ary am'izany andro zany de ho fantany fa zany miteny hoe intia fataro am'izay ry havana malala za teteny aminao sotra raha nabavy Sylvia Fanasina de za teteny aminareo androany fantaro am'izay fa Andriamanitra miteny aminareo aza sina vonjeo ny tenanao zay ngamba ny tiako lazay be de be ny olona tsy azoko tia nabavy Armande Lalo teny eny navavaka tato de tavela tato ay halleloja zany fantaro fa tian'Andriamanitra fantatra azy ianao halleloja tian'Andriamanitra fantatra azy ianao ary tonga ny fotoana tian'Andriamanitra nafahananao akory adiny fafito ianao ty zavatra tsara be akory ny atsaran'ny tongotry mitondra teny soa mahafaly ire tendrombola sady mitory fiadanana de zay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena eny izay manao am'zinao hoe mpanjaka Andriamanitra ao ijany ny feo ampitilinao manandratra ny feony izy ka miara mioby fa ho faly izy mahita mifanatro maso ny odiny Jehova ho any Jiona veloma mioby sy ry fitoeran-drava any Jerosalema fa Jehova efa mampionina ny olona sady efa nanavitra ny Jerosalema Jehova efa mampiseho ny sandriny masina teo mason'ny firenena rehetra ary ny fanatany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra halleloja miala ianareo mivoa aza mikasika zay maloto mivoa avy eo any mahadiovy anareo zay mitondra ny fanaky Jehova fa tsy tampoka ny voanareo ary tsy nositra ny andehananareo fa Jehova nitarika anareo eo aloha ary Andriamanitra Israely no vodilalinareo aza vaiko zay akory ny atsara ny tongotry mitondra teny soa mahafaly ery atendrombohatra iza moa io olona io izy io mpitondra teny soa mahafaly io mpitory teny io ny olona mpitory teny ny anazy de hitako ny mpanompon'Andriamanitra nampiova foana ohatra zao nampiasain'Andriamanitra hitondra teny soa mahafaly de hitako ny tongony inona moa ny tongotra inona ny hijoroanao de ny tongotra aho de ny zavatra hijoroany ny hitako ary fantatra fa teny soa mahafaly le zavatra ny hijoroany de ny fahamarina halleloja ary nijoro tsara za ndray zao androany halleloja mety mba za ndray zao androany zany no mitondra teny soa mahafaly aminao ery tendrombohatra de iny fa hitanao zany de io zany hoe endreny atsara ny tongotry mitondra teny soa mahafaly tsy le tongotry ihany ny tongotry tsy de manahoana fa le zavatra hijoroko halleloja lay tenin'Andriamanitra hijoroko ry havana malala io ny tokony hojerenao aza ny lohako ny jerenao fa raha ny lohako ny jerenao toy zany hoe iza foany ty lehilahy sola aloha ty iza foany jere ty oriny halleloja jere ty izy tsy de mahafinaritra mihitsy mijery azy ty ohatra tabataba eto foana tsy zany jerenao fa ny tongotry jerena inona ny hijoroana aza le anarana andramoka izaho
no ataonao maneringelina ny sainao fa inona ny ijoroantsika eto, inona ny ijoroana, mijoro amin'inona ny tongo-say, mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny tenin'Andriamanitra, ary tenin'Andriamanitra no mampiova ny fiainanay, tenin'Andriamanitra ijoroana io nanapaka olona maro tetan'izao fandarana zao. Halleloja. Ary ny teny ho toriana, isa toriana eto hatramin'izay ho an'ny olona manana maso ara-nofo, mbola tena feno vovoka mipetraka eto amin'ity zao zao ty de teny tsy manahoana ohatry ny mamona aminaina, manindrona sofina, mampangidy ny sofina. Fa ho an'ny olona efa nanaraka an'ireo demarche avy eny aloha, mifoaza ny tafy fitafiana tsara tarehy, nitsangana de nanitsana ny vovoka, mipetraka de nanafaka ny fatorana. Ny teny toriana eto de teny fiadanana, mitondra fiadanana ry havana ny tenin'ny fahamarinana, mitondra fiadanana ny tenin'ny fahamarinana, fa teneniko anao zany fiadanana hitorianay aminao isan'andro zao voaingana kely tsika nitory zay teto, fa tsika tsy manan-kalaza krismasy. Betsaka amin'ny olona mitsara atsika tsy tan' Jesosy, ry havana malala mankafy an' Jesosy ny olona eto, ary raha tsy Jesosy ny fiainantsika tsy ohatr'izao. Tsika moa hoe mitsara, samy manana ny mitsara, be dia be zao ny olona nitsara atsika hoe tsika hono tsy tian' Jesosy de anniversaire Jesosy de tsy mbo ankalaza itsika. Ho hitanao hoe ny ankalazaiko an'izany amin'ny 4 mai anniversaire nanaovana batisana, tena tsarovako ary tsy voatery feteko aminao hitanao eo hoe misy ihany, fa tena hitanao mihitsy ato anatiko ato. Halleloja. Tsika tena tian'Andriamanitra, tsika tena mino an' Jesosy, tsika tena tian' Jesosy, tsika ry havana malala. Fa zao ho anareo zay tsy nanao zao, nitondra inona taminareo le tsy nanaovana lesy, misy betsaka aminareo ny jorovavimbela taminay nanana fiadanam-po. Halleloja. Tsy tena le zavatra ray contraire satria misy zavatra maro hitako, fa tsy tiako manjary ohatrany hoe sanatria matsika tsiditra am'izay. Fa ny teny toriana eto ry havana, tsy teny manery, tsy hoe teny mahatery, tsy hoe teny mampatahotra, fa ny tenin'ny fahamarinana zay toriana eto de mitondra fiadanana ary mitory famonjena. Ny teny toriana eto tsy mitondra anao imeme fotsiny ao falifaly androany fotsiny, fa sady hitondra anao ho voavonjy. Halleloja. Halleloja. Ary androany zay miteny aminao fa ny Andriamanitra tsika eto mpanjaka ny mpanjaka ary tompon'ny tompo. Injany ny feo ampitilinao, mananatra ny feony izy ka miara-mioby, fa ho faly izy mahita mifanatry maso ny odian'i Jehova any azy io. Halleloja. Za rehefa malala tena teneniko anao fa zany rehefa nita ty toriteny ty hoe io ny torinana bavikotre de ravoravo ny anatiko any. Zao mahatonga na ravoravo ohatry nitako eto ry havan'Andriamanitra iatsika miseza fiandrianany amangina tokantrano rehetrarehetra any androany. Raha misy olona eto androany raha misy olona eto androany, halleloja, resy lahatra zany olo zany hoe hotsakotsakoko zany teny zany Andriamanitra, tena hoe hoandriko zany teny zany Andriamanitra, fa tena teneniko anao ty amin'ny anaran'i Jesosy fa hidinao miseza fiandrianany Andriamanitra tonga de hivantana amakivaky ao anatin'ny tokantrano io, hatrao anatin'io fonao io. Halleloja. De ho hitanao zany hoe tenin'Andriamanitra misy vokany azonao tsapaitanana, fa ny tazominay ry havana fa ny Andriamanitra torintsika eto tsy hita maso, fa ny vokatry ny fankatoavana, ny vokatry ny tenin'ny fahamarinana de azo tsapaitanana. Tongava aminao ny fahasalamana raha olona taizana aretina ianao, tongava aminao ny fiadanam-po raha olona maratra folo avy ianao, tongava aminao ny arena sy ny voninahitra raha olona miaina anatina fahantrana lalina foana ianao, tongava aminao ny fanantenana raha olona kivy lava foana ianao, tongava aminao am'izay zany hoe fifaliana ny miaina zany ry havana raha olona te hamono teny zany foana ianao, tongava aminao zany arak'izay irinao. Halleloja. Fa raiso le tenin'ny fahamarinana, raiso le tenin'ny famonjena ry havana malala, raiso le tenin'ny mpiadanana, ny tenin'ny fahamarinana zany. Halleloja. Velomin'ny oby. Andriamanitra tena miteny misy velomin'ny oby le fitoeran-drava any Jerosalema. Izy moa le fitoeran-drava ianao io, ny fiainanao rava, fitoerana fotsiny ianao fa feno faharavana ao amin'ny fiainanao, mety mirijarija eo ianao fa tsisy fahasalamana ao anatin'ny vatanao mirijarija io na kely, fa toeran-drava ao, fitoerana faharavana ao. Mety mipopoaka be eo ale poketranao io tsara tarehy be fa tsisy ninina any, fitoeran-drava.
mety mitsolatsola be ny tranonao fa fitoeran-drava tsy fantatro misy fotoana zay miresy zany a miresaka amina olona ambony be anao rehefa miresaka aminazy ianao de vasa miteny hoe jesosy io aloka amin'ny fiainako tena tsy mety ao anatin'io trano io misy olona tena tsy te hiaina ntsony tsy riavana androany raha mihaino eto ianao halleloia andriamanitra ke manome alalana anao mihitsy anao ary baiko zany velomy ny oby velomy velomy velona velomy ny oby ry fitoeran-dravany Jerosalema fa Jehovah mampionona efa mampionona ny olony sady efa nanavitra ny Jerosalema andriamanitra nomboka nanavitra anao fa ny anao atao tonga aloha velomy ny oby ny olona mamelona ny oby ry havana mara ny olona tonga de mifaly na de vo miainga azy andriamanitra de olona mino fa andriamanitra rehefa nanomboka anao zavatra tsy maintsy mamarana an'iny hatramin'ny farany ary raha ninonao ty teny ty androany tsy nampianonanao fotsiny ty tenin'andriamanitra ity fa natao ho tanteraka ary tsy verina amin'andriamanitra io raha tsy matanteraka ny sitrapony ao amin'ny fiainanao fa mila raisinao androany halleloia Jehovah efa nampiseho ny sandriny masina teo mason'ny firenena rehetra ary ny farany tany rehetra ahita ny famonjen'andriamanitra atsika potra ny sandrin'andriamanitra rehefa mipotra hetsika izy zay misy fotoana ohatrany tsy mbola mipotra io aloha de mbola miandry tsika risika mbola feno vovoka risika mbola aranofo be mihitsy risika mbola matory fotoantsika mifo am'izay tsika mitoromaso tsika le minoboka amin'ny teny za Jesosy hivavaka am'izay ampy zay Jesosy mivoaka am'izay ny sandrin'andriamanitra halleloia andriamanitra efa mampiseho ny sandriny de anao zavatra izy zay le taloha manao hitanao le manao an'le manao miditra anaty salle de musculation reny zay taloha de manao an'zany daholo misy namana izay tsy ampozinao zany mandeha eny an-dalana zany ry havana malala izy zary manao akanjo nandro mafana manao akanjo misy col roulé zay izy de akanjo be de izy manao solomaso misy degré be zay de za ry havana malala tam'izay tena neka diso fanantenana mihitsy hitako foana io lehilahy io ka zay zatra hitany hoe manindrinindry olona ohatra hoe tanàna de manindrinindry olona de hitako foana izy io mandany de ohatry ny olona miafiafy kely zay de za mijery azy tam'zany mba ohatr'zany zay mba ohatr'zany kapitsika tamitsika taloha le manindrinindry tianao atao kolokolonia anao ny olona rehetrarehetra rehefa fa zao nihitra tany am'le salle de musculation am'izay zay nentin'ny namako iny am'izay izy fa niala avy tany dinao ny atao ka zay avekeo olona malemile mikaiky izy mandeha masolomaso kely zay izy de zay mba anao de memezako mihitsy tam'izay ohatra mimeanaka po hoe mba aninona tiako io telo ty ay ny olona atao amin'le salle de musculation mahafantatra azy daholo nasorony solomaso ay maso tena nasorony am'izay le kanjo fa tsy mbola hita sandrin'olo loatra zany ary havana malala tsy tena menana primiko ny sandriko tena ohatry ny ekivoaka fa be sandro be tsy nisy raha ry izy manao an'le any azy to de ampina le hitanao le diska iny to de ampina le ambony be de efa manaiky azy daholo ny olona ao am'le salle iza hoe tena tsy ampoziny zany misy fotoan'andriamanitra eritreretiny olona fa andriamanitra tsy miasa ambanin'ny olona ny natonga anao ambanin'ny olona ny andriamanitra ao de satria anao mbola tsy ny fo de mbola tsy niasa teo amin'ny fiainanao andriamanitra aza manao ohatra fa le mivavaka ao io ampiarao am'ireo hetsika ireo iala amy raha tsy fanao andao rehefa hivavaka tsy zao foana teniko anareo rehefa hivavaka tsika andao teny hivavaka matiantoka be nareo matiantoka tsy misy oatra anareo raha hoe mivavabavaka nareo satria zao mba misy zavatra tsy ataonareo azy ataon'ny hafa sa mangalatra nareo satria ozy nareo nareo mivavaka ny olona to de mangalatra firena vita trano be sy manaky ana amin'ny halatra be de be nge zany fianao sa za mivavaka andao andia amy révion za mivavaka ty misy kilafy be za mivavaka nefa ianao tsy tena mivavaka ihany koa de sady tsy an'ny atsy ianao tsy an'ny andana ihany aloha le ataovy le tena izy mahatongana amy teninao hoe ny olona rehefa manompo sampy
de mahomby ny azy satria izy tena manompo sampy. Misy fotoana mitsikika foana mahita olona re sady mbola anaty fahotana be ohatra de miteny hoe tsika tsy fatao devoly zany tsika tonga de ohatr'izao nga io ohatra zany. Resin'ny mpanompo sampy ny kristianina azagaga ianao raha misy mpanompo sampy mahavita mandeha eo ambony rano ny kristianina tsy afaka mandeha eo na finoana andehanana zany ary tsy anany izy nanompo sampy izy hainy ny zavatra nataony nisorona nataony tao hainy de matoky izy mahatonga antsika resin'ny mpanompo sampy satria tsika izy rehefa manompo tena manompo ny devoly tsika rehefa manompo tsy te manompo an'Andriamanitra de tsy de hitatsika fa avy aloha Andriamanitra tena iseho raiso Andriamanitra androany fa Andriamanitra rehefa atokisatsika esorony am'izay iny hipotra am'izay ny sandriny. Fahitaninao an'Andriamanitra mizatra am'izay ohatrany hoe eny de zay tianao atao Andriamanitra fa de tahiva fotsiny afa de miandry ianao fa Andriamanitra tena iseho ny fiainanao iseho ohatran'le lehilahy nyteneniko teo izy tonga de miala ny akanjo Jehovah ataony fantatra hoe ay ve zany ny atao hoe Jehovah naprimiko any sandriko mba tambamba misehoseho teo an-tanàna misehoseho be tratra zay amantsy ary za mpilomano zako zany tena mpilomano be mihitsy de tratrako ty tam'zany io volana mba tam'izany anao an'zany bo io volana ampirakotra naprimiko ny sandriko vao mipotra nanala ny akanjo le namanay masony ilo zany de nahasoriny ny akanjo naprimiko ny sandriko tena laiko ny akanjo de mba mody ndresaka manolona satria tena mipotra ny tena sandry Andriamanitra napotra ny sandriny eo amin'ny fiainanao. Halleloia. Ary ny farany tany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra anao. Halleloia. Ameteza ianao meteza de raiso Andriamanitra avy aloha izy hiasa fa ny olana tsy avelanao miasa izy mbola misy zavatra tsy afaka esana io satria manomboka ny andiny voalohany mifoaza dafinyaka ny tsara tareha aitsany ny vovoka vao ny fatorana meteza ianao anao andreo amoaka ny sandriny Andriamanitra te hetsika hoy ny tena Andriamanitra andiny faraky amby folo manam-paranantsika miala ianareo mivoa aza mikasika zay maloto mivoa eo aminy madiova ianareo zay mitondra ny fanakio tadidio fa ianao efa miditra am'izany fiarahana amin'Andriamanitra zany fanaky Jehovah ny ao anatinao. Halleloia. Ary ny anaranao misy azy ny fanaka hoe fanaka fampiseho-boninahitra aza mikasika zay maloto tsy ianao raha tianao hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra raha eto anao mihaino fandarana de mba andramika izao nge akatao nge zavatra toriana eto zay zao ny zavatra maloto tsy hoanina mety tsy mampatatra an'izany ianao eto tsy mihinana zavatra maloto tsy mihinana biby maloto ny zava-padina asian'Andriamanitra tandremana tsy mihinana an'izany tsika eto izahay fa inona ny vokatra zany zay mahita vanim-bavaka zay misy olona eto sitrana amin'ny cancer misy olona eto sitrana amin'ny aretina tsy sitrana traizatraiza sitrany eto satria nahoana tsotra fotsiny miala mivoa aza mikasika zay maloto mivoa eo aminy de mahadiova ianareo ete zao diovina ianao hatrany ivelany hatrany anatiny hatrany amin'ny saina hatrany anatin'ny fo hatrety ivelany tsy ny anatiny na ny ivelany ihany tsika miteny Andriamanitra tsy mijery ivelany fa mijery anatiny misy ireny miteny Andriamanitra mba ona ny ivelany fa ny anatiny ny fariseo de tenen'i Jesosy ny olona tsy mety raha tsy manoatra noho ny fariseo nareo ny fariseo de malaza ty zavatra anankiray ity ny endrika ivelany tena faratapony masina be mihitsy ny fariseo fa tany anatiny ndray izy ny ratsy de tsika indray ny olana mitady te hifamadika amin'ny fariseo hoe nety ivelany reny tsika jinona rovotra akanjo rovotra sy ny sisa fa ozy fotsintsika ny any anatiny hitan'Andriamanitra tsy marina zay ny tena Jesosy de manoatra ny fariseo ndikan'izany ny fariseo fa tsara ny ivelany fa ny oaranao amin'ny fariseo ataovy tsara aloha ianao ny ivelany zany ataovy tena efa mitovy amin'ny fariseo ianao fa ny any anatiny am'izay ataovy manoatra ny fariseo de oka adio hoy ny ten'Andriamanitra maranako azy ava amin'ny fotoanantsika zao ny ten'Andriamanitra manao hoe fa tsy tampoka ny voanareo ary tsy lositra no andehananareo ny dikan'izany de zao surprise aminao zany tafavoaka amin'ny fiainana zany surprise zany ry havana satria maninona mahatonga le izy surprise efa fantatra ohatra riny dingana nataonao andramoka izao ataovy aloha reo fa za miteny anao na zay ary hijory vavolombelona ianao surprise ho anay ntsony hoe tafavoaka tamin'ny fiainana hoay valony vavaka ihany tsy surprise aminay satria zao hita nataonao nge le dingana tadavin'Andriamanitra amasin'ny tenanareo amasin'ny tenanareo io ianao tafavoaka amin'ny fiainana tsy surprise hoe
io tsy feo loto de tamin'ny noel io zao nisy loto de nijery dao ny olona tamin'ny TF1 firy ny numéro nazo reny zany surprise reny zavatra tonga tsy aposina fa ny atsika zavatra efa iomanana dinga nefa ny omanana fanamasina tena zay tsy manam-pahamasina tsy hitan'andriamanitra omaly mikanjany Jehovah halleloia amasiny ny tenanareo fa raha pisy tahaka izao de anao zavatra aminareo Jehovah ny tenan'andriamanitra tsy tampoka ny andivoanareo ary tsy lositra ny andehanareo fa ny fivoahanao io homanin'andriamanitra amin'le tena izy io ianao tsy avelan'andriamanitra voaboaka tampoka zany hoe mipoaka be ny tsy zany io fa ho ataon'andriamanitra amin'ny tena rariny sy nitsy ny ary amin'ny tena manaraka norma ara-dalàna mahafinaritra mihitsy ny fivoahanao io tsy tampoka ary tsy lositra ianao zany hiala amin'io ady io tsy mitsoky anao tratrany eo mivoaka ara-dalàna mihitsy ianao mbola manontany mihitsy anao mbola masavy ely devoly aiza mbola ahoana mbola sasa andeha amizay izy tena nandahana mandeha tompoko fa tena afaka ianao halleloia tsy lositra ny ivoahanareo tsy tampoka ny ivoahanareo ary tsy lositra ny andehananareo fa Jehovah nitarika anareo aloha halleloia ny andriamanitsika tsy taitra tsy maika kanefa tsy tara ny andriamanitsika andrasianina de mitaredraetra azy fa io rehefa tonga io de tsy maintsy tonga io izy nitarika atsika eo aloha ary izy koa mbola aoriana voadidina aloha aoriana de maherezy ianao fa tsy maintsy ho tafavoaka ianao tsy fantatra mety hafiriana anao ny andry an'izany zavatra zany fa za koa mbola tsy te ametoky anao ataovy ny dingana de vitanao re dingana io de ny ataonao sedy zao hoe miandry anao andriamanitra fa tsy ovelan'andriamanitra re zany fa tsy maintsy ataony tafavoaka io fiainanao io misaotra anao nahatrena hatramin'ny farany to de ino zavatra any aritsika de ivavakantsika aorianan'izay andeha ataontsika ty razana ataontsika tamin'ny sabata ity miandry anao tsy ho satratra miandry mandra-piavinao de maheriza tsika tsiray avy halleloia halleluia andriamanitro manantenanao sotra tompo halleluia faty zay anao de lay marina tsy nanarya fa nitananao namonjy afona fijerinao halleluia fievitrao na itsioa sotra jesosy halleluia zay ely zay ianao teo foana dimapolo sy efajato taon'andriamanitra teo nyjeny ny zanak'Israely ampahery azy nyjoro natao anatiny ady nanoana senjera ihany ko nalitra ny laloma andreo mpanokon'andriamanitra reo amen rehetra lasakiany halleluia hitan'izao tontolo zao sandron'andriamanitra monjy anao halleluia sotra jesosy tsy maintsy hitan'izao tontolo zao zany halleluia halleluia voaka ho fahafahanao anao mity ten'andriamanitra ninao teto androanandriavanazy na de mafy azany ady ety fana de mafiazany ady ty halleluia de ny teninao ihany tompo de ny teninao ihany orakely kisokily tompo io le tenin'ny fahamarinana teny mamy hoe tsy andamanao amen sosia afoiko zay mombanao ady zay mombanao aditiko tsika rehetra hiariteny zay ely zay ianao kay teo foana tompo nampahery ijoro
nanoana tsendera misaotra jesosy a misaotra fa tsy menjery zay ankehitriny a dia mino anilako eo anao halleloia tsika rehetra manaiky anao mila manaiky anao androany mila matokoko halleloia tanan'andriamanitra no herinao miandry anao tsy sasatra amen namparetreta andasy any ave Alléluia. Saotranao zay Jesosy amin'ity fotoanandroany ity mankasitraka Jesosy ny amin'izany teninao tonga taminay androany zay Jesosy misaotranao ny amin'ny teny fahamarinana zay omenao anay isan'andro izay ineto misaotra satria nafonao anay ny tsara indrindra Jesosy ary dia reto mpanomponao reto Jesosy misy tanatrehanao zay amin'ity androany ity misy olona eto Jesosy tena voafatotra misy olona eto tena andevony devoly Jesosy fantatro nefa Jesosy fa sitraky ny fonao ny anafaka an'ireto olona ireto androany Jesosy tena masino izy ireo androany tena afao tena milanao zay milanao anafaka anova fiainana sotra Jesosy matoka fa tsy tonga fotsiny teto reto olona reto ary matoka fa ianao fanahy masina ianao no anendry ny tsirairay avy fantatra Andriamanitra fa ianao ny amangy ny isa-tokantrano isam-batan'olona amin'ity androany ity ary fantatra fa fotoana fanafahanao zao o Jesosy mba tena tianay Jesosy taona vaovao tena olona vaovao reto olona reto tsy voafatotra intsondry tena hoe tena very asa ny devolina mifeny fiainana reto olona reto fa tonga ny fotoana nafahanao afao izy ireo Jesosy betsaka ny voafatotra betsaka ny mety mandalo fiainana tena hoe tsy mahate onina Jesosy afantatra fa ianao miazo ireo fiainana be dia be manomboka eto reseo lahatra izy fanahy masina fa zay tsy mahay mandresy lahatra voninahitra dia ho anao matoky sy mino Jesosy fa na iza tonga teto izy tamin'ity androany ity dia fantatry fanandray tamin'izany teny izany midera ny aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao efa hatramin'izay dia ho mandrakizay matoky Jesosy fa tsisy na dia litera ray azony devoly tsaingoana tamin'izay rehetra voatory teto tamin'ity androany ity fa zay rehetra vonafato dia amoa avy zato endry ary hitondra fahasoavana sy fiainana vaovao ho an'izay nandre azy tamin'ity androany ity voninahitra ane ho anao Jesosy halleluia amen asika amin'izao fotoana zao hivavakantsika ho an'ny firenena ndao mpandrosotsika ny anabavintsika iaina avy eto Frantsa izy no hivavaka ho an'ny firenena tany tompana baviaina tany tompo pastera dia tany tompo tsika rehetra dia araka hivavaka ho an'ny firenena tsika ary mbola misaotra anao zay rehetra inay tsara indrindra amin'izao fotoana izao satria mbola afaka mivavaka teto mbola afaka ny ainy ny teninao ary mbola afaka ny fampahery zay Andriamanitra dia ankehitriny zay Jesosy dia mitondra mbavaka manokana ny firenenay Andriamanitra maro Jesosy ny mbola ao anatin'ny fangejana maro Jesosy ny mbola ao anatin'ny
geza ny fahotana Jesosy ary voafatotry ny ota. Ao Jesosy ireo izay miezaka dia mivavaka manokana tompo malala, ho an'ireo izay olona tena mangetaentanao, ho an'ireo izay malagasy Jesosy tena maniry ny handray anao Jesosy nefa mbola voafatotra tompo malala mangataka Jesosy amin'ity alina ity. Aoka ny fanahinao masina Jesosy mba tena handoro ny fahotana rehetra, mba tena handoro ny faharatsiana rehetra, mba tena hanafaka ny fatotra rehetra izay ao anatin'izany olona izany Andriamanitra. Ary ao koa Jesosy ny voageza ny fahantrano, voageza ny aretina Jesosy mety tsy manan-kale izy tompo malala fa androany Jesosy dia mangataka anao koa mba hamangy ny fony izy ireny, mba hamangy ny tokantrano izay misy anazy ireny Jesosy mety tsy mahita anao izy, mety tsy hainy akory Jesosy hoe aiza no ahitana anao, fa ianao Andriamanitra no angatahako mba hamangy anazy, mba tena hakasika ny fony Jesosy, mba tena ahafahana mifoto koa Jesosy satria amin'ny fifoazana Jesosy no ahazahoana an'izany hoe fahafahana izany. Dia mba enganehany irao ny fanahinao masina Jesosy mba hanisy fifoazam-panahy ao Madagasikara Jesosy dia taio ireny olona izay mitory ny teninao ireny, taio Jesosy ireny mpanomponao izay manao ny asanao isan'andro izay mitarika ny olona, izay mamono ny olona isan'andro izay mitory ny fiavianao ireny Jesosy mba omeo hery izy ireny ary aza velana ho latsaka an-dalana, aza velanao Jesosy hoe hitady zavatra ho an'ny tenany fotsiny ihany, fa tena hoe hikajaka ny fanjakanao, hitarika ny ondry ao amin'ny fanjakanao Jesosy dia mino tompo malala fa ianao mafantatra izay mahasoa ny firenenay. Be dia be Jesosy ny mety tsy voalazako eto androany fa aoka ho tanteraka arak'izay sitraponao Jesosy dia mankasitraka anao izay tamin'ity fotoananay androany ity, mankasitraka anao izay amin'ireto mpanomponao marobe izay tonga teto reto Jesosy marobe ny olona ny ivelany any Jesosy manao izay tiana atao, fa reto olona reto kosa Jesosy dia nisafidy ny vavaka teto androany, nisafidy ny haino teninao teto androany Jesosy dia mino fa tsisy ho ataonao diso anjara izay tsirairay avy amin'izany teninao izany, fa tena hanafaka anay tokoa ny izany teninao izany Jesosy, tena hanala ny fatotra sy ny fangejana rehetra aty anatinay izany teninao izany Jesosy. Dia mankasitraka anao izay satria tena tianao izay, ary noho ny famindraponao Jesosy ny mbola nateto anay, ny famindraponao Jesosy ny mbola nampijoro anay androany dia misaotra anao tamin'ny hery, misaotra anao ny amin'ny connexion, misaotra anao ny amin'ny rahanao izay nandrakotra an'izao fandaharana izao Jesosy, nahafahanay namita an'izany fandaharana izany hatramin'ny farany dia raha isaraka eto izay Jesosy dia ny fanahinao masina mbola anaraka anay tsirairay avy, tsy saraka aminay ary mbola tsy ho avy ianao amin'ity alina ity. Dia eo anandray izay rahampito Jesosy dia apetraka feno ampelantananao sahady Jesosy ny alinay sy ny ho avinay rehetra dia matoky anao izay Jesosy anao rery ihany ny voninahitra. Aleloia, amen. Aleloia. Misaotra betsaka ny anabavy ihany tsika tao anatin'izay vavaka ao amin'ny firenena izay dia hotain'Andriamanitra tokoa ny firenentsika, hotain'Andriamanitra ny malagasy. Dia tapitra koa ny fandarantsika, ny fiarahantsika ny tapitra fa raha ohatra ianao mbola te hiaraka aminay dia midira ao amin'ny site web ny akiradio www.andramokaizo.com dia afaka mianonja-peo ianao isan'andro tsy tapaka mihitsy izy io ary misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina. Raha pitsy amin'ny folo maraina dia renao ao amin'ny radio antsika ny toriteny androany, raha tsy naheno hatramin'ny voalohany ianao dia mbola misy toriteny hafa koa amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina. Zay ary no ela fa dia manentana anao ihany koa nefany mbola manana koa tsika n'ilay groupe Gamaliel izay hanohanantsika ny sahirana, ka raha ohatra misy voatsirambo ny tanana ny aminao izay azonao atao dia afaka manoratra aminay ianao satria amin'ny janvier indray tsika anao hetsika vaovao indray ho ataontsika ho an'izy ireo izay ho hitanao eto foana. Afaka mijery ao miranay ao moa nareo mahita ny zavatra efa nataontsika fa miezaka manao izay kely vititsika dia atambatambatritsika izay aty amintsika fa atsika manao zavatra ho an'ireny madinika ireny ka dia raha manao mpifaliantsika dia hijinja-pifaliana ihany koa satria raha manao an'ireny tsika taka manao an'ireny ho an'ny tompontsika. Ka dia misaotra anareo izay efa nanohana sady misy betsaka aminareo efa nanohana, raha mbola misy koa nefa te hanohana dia raisina tanandroa tsy ho an'ny fandarina andramoka izao ny vola fa ho an'ny sahirana izay groupe ato amin'ny Gamaliel izay miaraka aminay mivady, maromaro izy ireo miaraka aminay mivady izay isaoranay manokana ny amin'ny fanohanana na arakevitra na rahabola dia ry zareo no manapaka ny hoe inona ny zavatra ho atao indray amin'ny vola izay voangana. Misy fotoantsika manohana manampy olona marary, misy fotoantsika manampy ny ankizy hanala fanadinana amin'ny sakafo, amin'ny fitaovam-pianarana, amin'ny akanjo mafana dia mbola anao koa tsika amin'ity volana janvier ity indray vita izao faran'ny taona sy ny sisa izao dia hietsika indray tsika ka raha misy azonao atao dia raisina tanandroa. Zay no ela fa dia samita in'Andriamanitra raha pitsika miona misaotra ny anabavy anabavy izy moa ny anabavy Rodina sy ranabavy Kotrea ary anabavy Aina
nandray anjara teto tamin'ity androany ity raha mbola tsy tonga de dia rapitso indray a fotoantsika amin'ny sivralina azadiny fa rapitso a amin'ny telo ora ny torakandro de misy ny fandalina takariva mahafinaritra de hitondra fidarana ao antsika raha nabavy Marizao avy any États-Unis tahiny tompo zany itoriteny rapitso anatin'ny takariva mahafinaritra samita iny Andriamanitra halleloia amen misaotra anao nahatrany teto raha tsy tetonao de nangingina teto zay halleloia amen